katrokany amin'ny valora riva mananitra ny araba toko lasitoko vavy alfarta faraka amintsika amin'ny takaniva ny alarbi fa 12 volana janoary 14 sy 20 ity manasanao ampanajana ihany keo anaraka ny fampalalamba vao hatramin'ny farany ora sisa ny saina andro rano marimarina kokoa dia hoavy ny fotoana nonan'ny CES ny voka-pifidianana ofisialy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena eo anatrehan'izany nitarika fanehoan-kevitra maro samihafa ireo dingana izay nitanterahany CES koatra izay anisan'ny nitondran'ny fitompona ndraikitra avy eo anivon'ny université Antananarivo ny fomba fijery ny mahakasika ilay zava-nitranga tany mahajanga tany isany hoentina amintsika amin'ity takariva ity ihany koa ny tontolo sosialy samihafa taoriana ny fampitahana ny lisy-pifidianana tamina distrika sivy izay nitanterahany CES niaraka tamin'ny mpisolo vavana Andriamatoa isany Era Jonary Mampianina ary Andriamatoa Jean-Louis Robinson dia nitondra ny fomba fijery ny ekipa ny Ervavao Madagasikara. Fampitahana ny lisy-pifidianana tamin'ny distrika sivy dia Sonerany Vongo, Ambanja, Ambovombe, Bekily, Toliary Faharoa, Amboasary Sud, Betsoka, Mahajanga voalohany Marovoay no nitanterahany CES niaraka tamin'ny mpisolo vava avy amin'ny candidat roa dia Era Jonary Mampianina sy Dr Jean-Louis Robinson araka ny nambara mpisolo vava ny candidat laharana fahatelo. Fangatahana avy amin'ny mpisolo vava ny candidat Jean-Louis Robinson na tonga ny fampitahana satria araka ny fitarainana napetraka izy ireo teo anivon'ny CES dia novana ny lisy-pifidianana tamin'ireo faritra sivy ireo ary raha oharina tamin'ny fihodina voaloha dia nahena ny isan'ny mpifidy. Raha ny zava-nitranga omaly teny anivon'ny CES ao mpisolo vava ny Ervavao ho an'ny Madagasikara dia tsy nisy miprofo ny entiny avy amin'ny candidat ankilany. Ny zavatra hita dia ity tsy niena 90 000 araka ny affirmation tenen'ny Etiandaniny, au contraire ny tombo satria tadidinareo fa entre les deux tourments nisy liste additive natao reny dia 17 221 électeurs en plus amin'ireo le district anankisivy ireo zay ny zavatra hita teo dia nantaniny CES koa hoe mba ameo anay re tompoko ny source anareo nahitanareo an'izany hoe niena 90 000 zany le liste reo dia izay moa tsy nisy valiny avy any amin'ny andaniny zay fanontaniany CES zay fa ny zavatra nyteneniny dia hoe fraude tsisy proof. Manoloana ny fitoriana samihafa toy ny faniliana ny candidat Era Jonary Mampianina fampitahana amin'ny voka-pifidianana ary ny fanafonana voka-pifidianana dia nitondra ny fijery ny mpisolo vavan'ny candidat Era Jonary Mampianina nosoritan'izy ireo fa hita soritra ny fisiany mangarara tamin'ny zotra-pifidianana ary tsy azo heverina ny fisiana osika tamin'ny fifidianana. Ity raharaha ty tsy raharaha fitsarana ny tetezamita na fitsarana ny filohan'ny tetezamita fa fitsarana raharam-pifidianana izay nisy teo amin'ny candidat anankiroa candidat Era Jonary Mampianina sy candidat Jean-Louis Robinson. Amin'ny raharam-pifidianana zany dia mazava ny didy mandalana mazava zay ny code électoral io no arahany rehetra mazava ny voalazany lalàna nametraka ny senita eo amin'ny toerany dia mampifidianana zany dia any amin'ny bureau de vote no iangana ny bureau de vote dia ao anatin'ny bureau de vote eo ny délégué ny candidat roa tota ary rehefa manisa vato amin'ny ariva ny bureau de vote dia amanjato mba tsy lazaina manarivo ny vahoaka manatrika ny dépouillement ny délégué ny candidat dia afaka manao fanamarihana contestation réclamation ao anatin'ny procès verbal miala avy eo bureau de vote dia miakatra eo anivon'ilay hoe SRMV eo anivon'ny district ny candidat tsirairay dia manana zo nametraka solotena anankiroa eny amin'ny CED na ny SRMV zany zay manatambatra ny voka-pifidianana ao anatin'ny district manana représentant amin'izany ny candidat. Rehefa tonga ty amin'ny senita dia manana olonao avy hatrany ireo candidat reo satria mazava ho azy fa ny senita dia ao anatin'ny mpikambana amin'ny senita misy solotena n'ireo entité politique zay nanao soni ny torozotra dikan'izay zany dia mandehatra any hatrany lay principe du contradictoire. Anisany nametra-panontaniana tamin'ny Ervavaon'ny Madagasikara momba ny fanindrenan'ny prime ministre ho an'ny Repoblika faha-efatra. CES no anao ny résultat définitif zany officiellement dia mbola tsy mivoaka zay dia tsy mbola manana déclaration atao amin'izay ny HVM ary faharoa manaraka an'izay dia fantatritsika fa misy ny rafitra dia ny constitution izany dia mazava ho azy zany fa zay dia manaja an'izay koa tsy anjara anay atao amin'ny HVM no anao déclaration na hiteny zavatra amin'iny lafininy. Ny Ervavaon'ny Madagasikara izay mahatoky ny fandresena azon'izy ireo ary laza fa miandra-pitoniana ny fanoloran'ny CES amin'ny vokatra ofisialy ny fifidianana filoham-pirenena izay ataony zoma 17 Janoary